zay ny amin'ny vaovaon'ny toetrandro iny fa nisy androany ny famelabelarana araina devitra no karakarain'ny commission épiscopale de Madagascar sy ny club développement et éthique tetsy amin'ny ivitoerana arupa etsy faravohitra ny fianam-pirenena amin'ny akabeny indrindra fa ny lafin'ny toekarena sy ny sosialy moa no tena voaresaka nandritra izany fiaonana izany. Kely dia kely ny fandraisana anjarany sehatry ny fitrandrana ny arenakibon'ny tany eo amin'ny hiarikarenan'ny malagasy satria dia manodidina ny 2.20 isan-jato fotsiny izany ary 4 isan-jato ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana fotsiny ihany koa. Na dia voalaza fa manan-karena zany firenena dia tsy misy fiantraikany amin'ny hifarim-piaina malagasy ny sehatry ny fitrandrana arenakibon'ny tany araka ny vohitra nandritra ny famelabelarana rahana devitra izay nikarakara-ny commission épiscopale de Madagascar sy ny club développement et éthique tetsy amin'ny ivitoerany arobe etsy faravohatra. Tsika fa tany manan-karena nefa tsy hita zay tombony ny mba tonga amin'ny malagasy tsy afaka misitraka amin'izay harena ananany ny malagasy ary io mapetraka fanontaniana ka mahatonga hoe inona ary no andehitsika hiaraka hidinika. Zava-dehibe ny fisinina devitra toy izao satria fotoana nahafahana nitondra fanazavana fototra mikasika ireo dingana tokony ho lalovana mba hahafahan'ny malagasy misitraka ny inona marina fandehan'io hitanareo tao moa ny fomba fipetraky ny zavatra rehetra hoe raha ohatra misy anao an'ity zavatra ity milan'izao misy dingana maro tadiavina ao ny azon'ny malagasy atao tsotra tsy dia manao zavatra be loatra fa ao kosa ny mikataka hoe tandremo raha vao misy anna takan'izao ireto drafitra reto tsy maintsy arahina izay vao manome avy eo misy fanarahana iraisam-pirenena izy ity hoe ohatrinona ary amin'ireo zavatra trandrahina ireo tokony mba hatomba hiverina aty amin'ny malagasy. Eo no mitadiavana hoe andehitsika hiaraka hipetraka handinika ny fomba mba hahafahantsika rehetra mahita ny lalana hitombohan' izay zavatra miditra aty anatin'ny kitapon'ny fanjakana malagasy na ny malagasy fotsiny izao. Manodidina ny 3 isan-jaton'ny hifanondranana kosa nefa ny sehatry ny fitrandrana ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Any mampalahelo anefa dia saika orinasa vahiny avokoa no miroso amin'ny fitrandrahana satria tsy manam-bola ampiasaina eo amin'io sehatra io ny malagasy. Orinasa vahiny lehibe misa 3 hatreto no fantatra fa mampiasa vola eo amin'ny hisehatry ny fitrandrana arenakibon'ny tany eto Madagasikara dia nitetika asa Ambatovy, ny Madagascar Oil ary ny QMM.